de faly miarabanao indray ary manaraka anay ato anatin'ny fandarana metotoetry ny andro amin'ity aliny fa fitony volana jolay 2024 ety raha ny andrafitra ny metotoetry ny antsika aloha ho an'ny rapitso izay dia amin'ny ankapobeny dia ny aly izay malefaka zany hoe saika maina aloha manerana ny nosy fa aorin'izay kosa raha ny fiantraikan'izay de azo vahana kely aloha ny aly izay zany hoe hidina ny maripana indrindra moa fa amin'ny faritra voatany sy ny motsiraka atsinanan'ny nosy mantolo iny raha mikasika ny any an-dranomasina kosa no asiana resaka manokana de somary betsaka ny toerana zay somary maherihery ny ranomasina tahaka ny hoe amin'iny manamorona ny faritra varitra atsinanana sy andefan'ny nosy iny fa indrindrandrindra moa ao amin'ny motsiraka manelanelana ny taolana toliary sy taolanary iny zay tena hery tokoa ary mety isamota mihitsy ny ranomasina mety atratratra amin'ny 9 metatra hojerentsika ary ny toetriny ny andro ho an'ny rapitso maraina izay de tahantsika fa ahitana zay orana malefaka zay hatrany aloha ny faritra Savasy Analanjyrofo somary mandrahona ny faritra Laotra Mangoro sy ny faritra Sofiasy ny faritra Diana iny raha toka isy andianjavana ny voamaraina ny faritra Avo amin'iny afovoantany manontolo iny any amin'ny faritra sisa moa de tahantsika fa mibalika ny masoandro nitolakandro indray ho an'ny rapitso izay ihany de mbola mitoetra trany ny orana raha ho an'ny Savasy Analanjyrofo tapany avaratry ny faritra atsinanana mandrahona trany ny Sofiasy Diana ary amin'iny Laotra Mangoro iny andrahona mety arahan'orana kosa ny alina ny ilana atsinanan'ny tapany atsiminy Analamanga ny ilana atsinanan'ny Amoromanisy Otomatsiatra iny ka aty amin'iny Vakina Karatra iny ary aty amin'ny faritra Vadivavy fitovinany fa mbola balika kosa aloha masoandro any amin'ny faritra sisa raha mikasika ny vina maripana ho an'ny rapitso izay indray ary de manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 ny ambany indrindra dia amin'ny faritra Voatany ary 13 ka hatramin'ny 14 eo ny ambony indrindra ny morontsiraka atsinanana moa de manodididina ny 14 ka hatramin'ny 20 ny ambany indrindra raha toka 19 ka hatramin'ny 20 ny ambony indrindra aty amin'ny morontsiraka andefan'ny nosy indray de 19 ka hatramin'ny 20 zay ambany indrindra zay 9 ka hatramin'ny 13 kosa izay maripana ambony indrindra izay ny tena ambony indrindra moa zany de tazana tany amin'ny manodidina ny Maintrano sy Besalampina 13 degré Celsius raha toka 13 kosa i Majanga sy Antsohia ho an'ny izay rapitso izay de zay indray ary ny vinany toetriny andro natolotranao tamin'ity alina ity makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany de manentana anao koa hijanona ao an-trano hatrany manaraka indray veloma to